miarabantsika rehetra dia manonona ny fiatanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Anapaka eo am-bavahadinao foana. Inona moa ny zavatra horesahako ho antsika sy ho zaraiko antsika indray zany atao anatin'ity fandarana ity dia mikasika ilay hetsika mariazy nataon'ireo mpivady anankiroa izay mpanompon'Andriamanitra toko fonteny izay. Satria ny antsika dia miainga amin'ny baiboly foana ny fandalinana sy ny fanivanana hoe mpanompon'Andriamanitra ve ny olona anankiray. Tsy zareo olona ireo tsy hanona anarana isika fa le antsotsoin'ny olona any Madagasikara hoe dada, papa, i neny. Bishop zany le rangahy dia ilay ramatoa conducteur de louange, conductrice. Ny zavatra tena hoe mampalahelo zany tamin'ilay hetsika dia hoe fietsehana hetsika izao tontolo izao no nentina atao am-piangonana. Zay foana mantsy le izy. Ny bazin'le izy mantsy dia resaka culte de personnalité. Culte de personnalité zany hoe mankalaza ny tenan'izy ireo. Tsy Jesosy Kristy no ankalazainy, tsy ny soratra masina no omeny valeur, tsy ny fanahy masina no omena place, fa izao tontolo izao ny hetsika izao tontolo izao fiainana izao tontolo izao, ino no entina miditra ao amin'ilay fiangonana, dia ino no entina asiana effets spéciaux atao mamirapiratra, dia ajambaina amin'iny ny mpino. Dia avy eo ny mpino manao hoe amen, na tena tahin'Andriamanitra nareo ry dada, tena olom-baositra ianareo ry neny, tena manana fanomezam-pahasoavana ianareo mihitsy no tena lakile sy vavahadin'ny fiainana mandrakizay. Lasa izay le izy raha atao fintina tsotsotra. Kanefa ilay hetsika dia sanatrian'izany ireny hetsika télé-réalité ireny, ohatra hoe amour dans le pré, ireny le télé-réalité hitantsika amin'ny TF1 sy ny M6 sy ny canal isan-karazany mpankalaza ny hetsika télé-réalité ireny, mpankalaza ny tenany, ireny resaka star, ohatra ny Star Aka sy ny The Voice sy ny The Voice Kids sy ny Incroyable Talent sy ny zavatra mankalaza olona. Izay zavatra izao tontolo izao izay no pièce montée sous forme hoe mariage, izy mivady mpanompon'Andriamanitra dia nentina atao am-piangonana. Asa raha tadidinareo ilay zavatra nahazo any ramatoa kely ho indika talena, mialatsina mamerina an'izay tantara izay. Rehefa lavo izy tamin'ilay olon-tiny tany aloha tany satria nisy sary mamofady naparitaka ilay olon-tiny, dia nisy récupération nataony. Zay zany ny analiziko. Nanao récupération ramatoa kely dia nisy an'ilay tovolahy anankiray indray nanao an'ilay hetsika hoe angatabady dia namoaka peratra. Dia miaraka amin'izay ny scène kely be da be isan-karazany, cinéma kely be da be isan-karazany manao effet de surprise hoe tsy nampoiziko hoe tena misaotra anao fa tena hoe na dia nisy ary zany ilay fahalavona anankiray dia misy foana zay le hoe ray no lasa dia folo no misioka. Ohatrohatran'izay mihitsy zany le hetsika natao. Dia izay le hetsika fangataham-bady zay, iny endrika iny no ohatra sanatrian'izany natao copie nefa mpanompon'Andriamanitra zareo amin'io bishop sy conducteur na louange, conductrice, mpitarika hira fiderana ireny zany, mpanetana, mpiankohoka sy mpidera. Dia sanatrian'izany le hetsika ohatran'ireny no izao tontolo izao no nalaina dia nentina atao am-piangonana. Ka à la base mitandrema foana isika fa ireny zavatra ireny dia tsindriana foana anadotona ny sainao. Satria Madagasikara dia ao anatin'ny obscurité totale, ao anatin'ny aizana. Madagasikara aloha pour l'instant tsy an'i Kristy zany. Madagasikara dia viravirain'ny mpanao politika, Madagasikara dia viravirain'ny sinoa, Madagasikara dia rotodrotika ny frantsay sy ny mpanambaka rehetra sy ny mpanao politika sy ny mpanao corruption rehetra sy ny charlatan isan-karazany sy ny marabout, ireo faux prophète. Zay Madagasikara. Dia izay io hetsika miseho io hoe ireny olona ireny mila mitandrina isika amin'ireny olona ireny, fa ireny olona ireny dia angaro paosy ianao sy angala bola aminao sy ampitombo ny arenany izay foana no fietsehan'ireny olona ireny. Ka mino fa voarainao ny hafatra hoe mitandrema ianao, mitandrema isika. Ny bokin'ny Timoty voalohany toko 5:12 dia mazava tsara ny voasoratra hoe aza miombona ho taminy, misara aminy, mivoata aho, tena hoe manaova mihitsy tongotra akato ka raha mandre an'izao hafatra izao ianao dia
manaova-pamiverina, miataka atao mihitsy a, fa ny zavatra zaraiko aminao de hoe ny famonjena de personnel izy io, afaka travaillenao a ianao manokana amin'ny famakiana baiboly de arahanao vavaka, de izay no ataonao travail isan'andro isan'ora ahafahanao manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy to. De a partir an'izay a, za tena miteny aminao fa isy zava-dehibe, isy zavatra tena hoe ara-panahy, ampidina fifaliana sy délivrance analanao eo ambany fanadevozan'ireny olona ireny a, sy ny fanadevozan'izao tontolo zao, fanadevozan'ny ota ho anao a sy mikasika anao a, izany afatra ampitaiko anao izany. Raha soa antsika rehetra tianao Jesosy. Veloma tompoko.